Lazatsika hitsangana amin'ny hira mangina mangina. Acclamez le Dieu dans temple, acclamez-le sous la puissance voûtant de son ciel, acclamez-le pour ses exploits, acclamez-le pour sa grandeur infinie, acclamez-le en sonnant du corps, acclamez-le au corps de la harpe et de la lyre, acclamez-le en dansant au rythme des tambourins, acclamez-le avec la guitare, avec les flûtes à bec, acclamez-le avec les cymbales sonores, acclamez avec les cymbales éclatants, que tout ce qui respire, acclamez-le, alléluia, vive le Seigneur, amen. Andeha hiaraka anandratra vavaka isika ao an'Andriamanitra. Andriamanitra rainay masina dia rainay ny anaranao satria lehibe indrindra ianao. Mankalaza ny anaranao izay satria mendrika ho ankalazainy ianao. Amin'ity sabata ity raha eo dia omena ianao ny voninahitra lehibe indrindra. Ianao ilay ray, ianao ilay mpamorona izao rehetra izao. Dia apetraka amin'ny toerana ambony indrindra ianao androany satria ianao no mpanjaka ny mpanjaka. Mangataka aminao izay mba ho avelanao ny heloka tsirairay avy. Mpanoty izahay Tompo tsy mendrika na dia nijoro eto anohanao aza, kanefa dia mangataka famindrapo avy aminao izay androany raha iteny eto anohanao. Dia ny programa rehetra izay atrehanay eto dia mino izahay fa manatrika feno izao fotoana izao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka isika. Dia fifaliana ho anay mitarika ety aloha ny miaraba antsika rehetra tsy akanavaka, miaraba ny tanora, miaraba ny ankizy kely, miaraba ny lehibe. Tratra izao sabata izao indray, sabata fahatelo ambin'ny folo ankalazantsika anisan'ny fataperan'ny 3 volana izany. Tsy adino ihany koa miaraba antsika izay any amin'ny Zoom. Zao tsika dia manasa antsika indray hitsangana hiteran'Andriamanitra isika amin'ny hira fa sabata. Izay zany ny lohatenin'ny hira sabata. Manasa antsika hitsangana.
izy mihitsy no ny teny nanao sonia zany fa matarana mikiosiana mbola hotsarovana eny any an-danitra ny sabata fitsarana tsy miova fa maharitra andro iranomeny tompo andro tokana tsy miova no amasininy no tahiny tena miavaka mba ho famantarana azy lay mpamorona tenomeny ho aisoana mba ho fitsarana ary mbola hitoetra eny ho mandrakiza izy mihitsy no ny teny nanao sonia io no famantarana mikiosiana mbola hotsarovana eny nany an-danitra lay sabata fitsarana tsy miovana haritra izy mihitsy no ny teny nanao sonia io no famantarana mikiosiana mbola hotsarovana eny nany an-danitra lay sabata fitsarana tsy miova fa maharitra afaka mipetraka isika raha nytany anareo aho hoe inona ny hain'ny lesona anankiray ankoatran'i Jesosy tsy anjery zany tsy ny tsy anjery ve misy amintsika ny efa nahazo an'izay tapakila kely zay taratasy kely zay manasa antsika nangana ny tanana hoe iza nefa nahazo an'izay iza daholo nahazo an'izay dia anisan'ny zavatra tokony tadidiana sy tsara tadidiana ny tsy anjery hoentina mamakivaky ny lesona ianarana tsy teny anareo za hoe ho tadidio izy zao fa afaka vakiana manasa rany azy ao an'ireo izay nahazo ny lesona voalohany sy fahaenina ka hatramin'ny fahaenina fa mialohan'izay dia satria moa teo nisy ampahany kely izay tsy voadiffuse zany ny an'ny ankizy dia angatahantsika zany aloha zareo nefan'izay ampahany kely nen'zareo zay J'écouterai la voix de Dieu qui m'appelle à servir.
Merci. Misy témoignage kely izay atolotra io manentana antsika ihany koa izay nahazo an'ilay tapakila kely izay vakiana avy eo hanolotra témoignage tahaka ny aloha izay angatahako. Tu peux venir aloha. En fait, je voudrais remercier Dieu parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et je le remercie parce que de m'avoir donné 1 an de plus. Joyeux anniversaire Elio, que Dieu te bénisse. Hitantsika amin'izany fa Elio ary manaoka antsika rehefa avy eo dia manao témoignage ihany koa zay dia manasa antsika ary hitsangany ny lesona voalohany ka hatramin'ny fahenina. Ny tanjonay moa androany dia ny mampiavaka ny fankalazana ny lesona 17 dia mba andraisantsika anjara amin'izany lesona famerenana lesona izany amin'ny alalan'ny tsy anjery hain'ny lesona ny tsy anjery ka dia manasa antsika ary androsa aty aloha fitandrovantsika zany ny fahasalamana dia tsy manala ny masque tsika rehefa manatona ny micro dia manatona micro zany tsy micro. Eny arany mialohan'ny tenenany manao ny tsy anjery voalohany anadina kely aloha bokoniza no ny anarantsika ny nandritra ny 3 volana eny boky Isaia marina lohatenin'ny 3 volana ampionony ny oloko eny arany ameko any paky avy hatrany azavaty neny fara avy hatrany ary zany ny famakina ny lesona voalohany. Lesona voalohany adin'ny Israely ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy tsy anjery avy ary fandahatra sika ho Jehova fa na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia tahaka ny volon'ondry fotsy ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia tahaka ny oram-panala ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Isaia 1:7-20. Misaotra leny fara. Amen. Amen be. Lesona faharoa. Lesona faharoa olana eo amin'ny fitariana. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo amin'ny seza fiandranana avo sy manerinerina ary lebanebany akanjony na feno ny tempoly. Isaia 4:2. Amen. Lesona fahatelo. Lesona fahatelo rehefa mahaketraka ny toe-javatra iainana. Raha tsy mety mino ianareo dia tsy ho tafatoetra. Isaia 7:7. Amen. Lesona fahaefatra. Lesona fahaefatra fomba enjana kokoa.
ary andran'i Jehova aho izay manafina ny tavany amin'ny taranaka Jakoba ary anantena azy ihany aho. Isaia 9:7-10. Amen. Lesona fahadimy. Lesona fahadimy andron'ny fiadanana. Fa zaza niteraka ao antsika ary zazalahy no nomena antsika. Ary ny fanapahana dia ao antsoriny ary ny anarana atao hoe mahagaga. Mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andro ny fiadanana. Isaia 9:5. Amen. Lesona fahenina. Lesona fahenina, manao ny tenany ho Andriamanitra. Indro Andriamantsika izay nandrasa antsika hamonjy antsika. Indro Jehova izay nandrasa antsika. Koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo isika an'ilay famonjeny antsika. Isaia 5:20 teny 9:7. Amen. Ampionony ny oloko. Alohan'ny hipetrahanareo dia ahoana ny fandraisanareo ny lesona telo volana iny hoe ampionony ny oloko. Misy olon-tena ve fehezanteny vitsivitsy na fohifohy arany na témoignage na hoe fomba nandraisa manokana izay hoe bokin'ny Isaia zay ny famerenana amin'ny eo amin'Andriamanitra ny fony reto Israely reto. Ahoana ny fandraisanareo ny lesona iny? Na fokely arany tsy ny fahazoakan'iny lesona iny raha ny zanak'Israely no jerena dia tena tao anatiny hoe fanalavirana tanteraka an'Andriamanitra izy ireo dia voalazany tao moa fa hoe tena efa faratapina ny fahotany zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Ary ny fandraisako an'io lesona io dia fampitandremana lehibe ho antsika mba tsy hahatonga antsika amin'izay niveau mihoapapana ny fahotana izay intsony, fa mba ahafahantsika zany tsy hoe manota ihany fa kely fa mba ahafahantsika miverina amin'Andriamanitra, satria tao nandritry ny lesona i Andriamanitra dia niantso ny zanak'Israely hiverina aminy, dia tsika zany mba tokony tonga dia mba hoe le efa eo akaikin'Andriamanitra dia atsoina dia tonga. Sotra ny Hosea amen be mihitsiny. Afaka raha mbola misy fesolon-tena, raha tsy misy dia afaka mipetraka. Sotra nareo manasa indray aritsika zao ireo izay nahazo ny lesona fahafito ka hatramin'ny farany dia afaka mandroso avy hatrany afaka iainantsika tsara mihitsy ny letsy an'izay rehefa vakina ohatra nafinahitra be ilay nataony Hosea teo, sady nataony ampitsikitsikiana tsara mihitsy ilay izy fa sady tsy namaky izy. Lesona fahafito tsy ampiray. Eny arany miandra ny lesona fahatelo ambin'ny folo tsika dia tonga dia afaka manomboka avy hatrany. Eny arany lesona fahafito. Lesona fahafito, ny faharesen'ny Asirianina. Jery ry Jehova tompony maro, Andriamanitry ny Israely izay mipetraka eo amin'ny kerobima. Ianao dia ianao ihany ny Andriamanitra ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany. Ianao nanao ny lanitra sy ny tany. Isaia 37:16. Sotra andranto. Amen. Lesona fahavalo. Ampinono ny oloko ny lesona fahavalo. Miakarany tendrombohitra avo ry Jerosalema izay tondra teny mafaly eo. Asandrato mafy ny feonao, asandrato fahaza matahotra dia lazao amin'ny tanànan'ny Joda hoe indro ny Andriamanitra ao. Isaia 49. Amen.
lesona fasivy. Lesona fasivy. Manompo sy mamonjy. Tsy anjery. Indro ny mpanompoko izay tantanako dia ilay voafidiko sady sitrako ny foko. Napetrako tao aminy ny fanahiko io. Amoaka fitsipika ho amin'ny jentilisa izy. Isaia 42 1. Amen. Lesona fahafolo. Lesona fahafolo. Manatanteraka izay heverina fa tsy ho vita. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny helitsika. Ny fampijaliana azahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isaia 7:15-5. Amen. Lesona faraka ambin'ny folo. Lesona faraka ambin'ny folo. Mandresy ny ratsy amin'ny fitiavana, tsy anjery, ary afoinao ho anona izay arina tianao, ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, ary ny aizipitinao ho tahaka ny mitatao vovonana. Isaia 4:10-11. Amen. Lesona faharoa ambin'ny folo. Ilay irin'ny firenena, ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka keo amin'ny fahamirapiratany fiposahanao. Isaia 2:7. Amen. Lesona farany, lesona 7:10. Lesona 7:10. Fanavaozana indray ny planeta tany. Tsy anjery Isaia 5:10. Ny andininy 7:20. Fako toy izao. Fa indro izao mahalanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsaroana intsony ny taloha na mby ao an-tsaina akory azy. Amen. Amen. Bokin'i Isaia ampionony ny oloko. Tovy amin'ilay fanontaniana teo ihany. Ahoana ny fandraisantsika ny lesona iny na témoignage fohy zavatra izay mety hoe raikitra tatao amin'ny fontsika ny hoe an'izany bokin'i Isaia zany bokin'ny famerenana ny Israely eo amin'Andriamanitra indray. Ahoana ny fandraisantsika n'iny lesona 3 volana iny. Izay miteny dia mahazo mipetraka. Izay mihitsy izay miteny dia mahazo. Za aloha dia nafinaritra aly ampinono ny oloko satria efa mafy loatra tia manjoa antsika ity. Première vague, deuxième vague, troisième vague. Efa tena maniry mihitsy aho hoe ho janon'Andriamanitra amin'izay reto fahoriana manjoa antsika reto. Ampinono ny oloko. Ray farany, raha roa. Le hoe mandrakizay le lesona 7:10 vakiko teo. Tena maniry mafy an'izany aho manohy an'ilay teneny lanto teo hoe mba ho tapitra amin'izay izao fahoriana izao dia ahita an'izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany tsika. Dia zany iaina mandrakizay zany tsy hoe 100 taona na 100 taona fa mba ekitrereto ange hoe iaina mandrakizay. Fa nyriko dia tsika rehetrarehetra izao mba haniry an'izany hoe iaina mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Raha olona tsisy dia afaka mipetraka aritsika ny dia misaotratsika ny misaotra an'Andriamanitra aloha voalohany ny amin'ny natosana ny lesona ny dritry ny 3 volana iny. Misaotratsika ihany koa nandray anjara dia apresiantsika mbola azoto amin'ny fianarana lesona fa dia tena lesona lehibe no men'Andriamanitra antsika isan'andro misaotra. Dia toy an'ny fotoana zany dia ndaontsika hiaraka hitsangana hidiran'Andriamanitra amin'ny hira fa 1:30 sy 10. Hira fa 1:30 sy 10. Ny andininy rehetra manasa ny chantre hiaraka amin'ny poety aloha. Ny lohateny dia ny hoe aza mangina.
aza mangina omifoaza efakakire Jesu mirasaina ifampilaza fa efakakire Jesu azafarina na behaina efakakire Jesu azasundina mahimahina fa efakakire Jesu omiumana yana itsenazi iza ka asandratureni maso fa indrony mpanjakana ka asandrato havony maso indrony mpanjakana omiomana iana itsenazi iza omiomana iana itsenazi iza ka asandratureni maso fa indrony mpanjakana ka asandrato havony maso indrony mpanjakana omiomana iana itsenazi iza ombafayanarere tompo miandriny olona zavaboary miara-misento miara-misento e avy fanganare iana ombafanganarere tompo miandriny olona zavaboary miara-misento miara-misento e avy fanganare iana Pour poursuivre ce moment de louange, nous vous invitons à chanter le chant J'aime 427, Je n'ai que toi. Je
tsy haiko na ohatry ny ahoana ny fahatsapantsika n'le eka teo na hoe ny hira fotsiny tsika na hoe tena ndraisitsika am-po mangataka mba hojerena ange le andin'ny refrain azafady entso le raha eo aloha azafady Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Mba fanirianareo ve zany? Raha fanirianareo a dia tiako hoe tsika rehetra teo mihitsy averintsika le hira dia zahantsika hoe ataontsika ao am-po dia rehefa vita zay a dia hivavaka. Ezahana atao moramora mihitsy mozika dia loha ny feo atsika no eno dia hitanareo fa iaino le hira saino le hira dia ataontsika eo andiny voalohany io dia asiantsika refrain dia hivavaka ao akinan'izay moramora fotsiny mozika. Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Zao dia manasa antsika hivavaka ka amin'izay toerana mety ety amintsika na mandohalika na mipetraka na mitsangana dia asaiko ianao mba haka an'izay toerana izay. Andriamanitro rainay tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao izahay satria amin'ity marain'ity dia ho aiza tokoa moa izahay raha tsy hoany aminao. Ianao ihany no antokana fanantenanay eto amin'ity tany izay be fahoriana sy aretina ary loza ity. Tsy manana anao, tsy mananiza afa-tsy anao izahay afaka enterana. Ka Tompo, tongavy ianao eto androany, tongavy ianao mba amela ny elokay, amafa ny fahotanay, anadio anay, ary indrindraindrindra anafy anay ny akanjo-mpamarina anao. Satria ianao no efa niteny hoe avia ary fandahatra isika, fa na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia fotsiko tahaka ny oram-panala. Tompo, misaotra noho ny amin'izany
famelan-kelo ka sy teny fikasana atolotra ao anay tsirairay afaka eto izany. Ankehitriny dia tonga eto aminao izahay, mitondra ny tsy famendrehanay, tompo avelao izany. Ka raha angataka izao vavaka izao izahay dia aoka iseho tsy anatsiny eo amboan'ny seza fiandriananao. Dia ilay Jesosy mpisolo vavanay, ilay fanahy masina izay manonona ny vavaka izay tsy azo tononona, tsy haheritreretinay no aoka hisolo toerana anay eo anatrehanao. Amin'ity an'ito izahay dia mangataka manokana mba hitahianao ireo rehetra izay marary tratra ny fanahitainana, na eto izany na any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy any. Tompo, ianao no efa nilaza fa ny dia kapoka taminao no nanasitranana anay, ka ankehitriny mangataka aminao izahay mba hanendry ny loharanon'aretina rehetra, hijery ny fanahitainana ka hanasitrana izany. Ka androany izahay dia azo antoka fa efa nikasihanao ka ho sitrana ny aretina rehetra, na ny ara-nofo izany na ny ara-panahy. Ankehitriny ihany koa mangataka aminao izahay mba hijerenao manokana ny fiainana tsirairay avy reto. Mety misy ny sahirana eo amin'ny fitadiavana asa, mety misy ny sahirana eo amin'ny fitezana, mety misy manana olana any amin'ny tokantrano. Tompo, mangataka aminao izahay androany, tsy dio isambaravarana izy ireny, ary izahay dia omeo vahaolana, satria ianao nefa miteny hoe izay mandondona dia hovaina, ary izay mangataka dia omena. Ka meo anay Tompo ny sahaza ho anay tsirairay avy reto, ka ingana izay mba tsy ory ny zavatsoa, satria ianao ny mpanome izany. Dia tahio manokana izao firenena mandray anay izao, ingana mba ho tahianao ny mpitondra, tahianao ny isan'ambaratongany ao anatin'izany firenena izany, mba ho vevelanao koa ny heloka izy ireny tsirairay avy. Dia tahio ihany koa ny firenena izay nilaozanay any lavitra, ianao any tamanokana an'izany firenena izany, hiaro anazy amin'izao vanim-potoana izao, hanome reto manana, hijery manokana ho an'ireo izay sahirana, ary tamanokana indrindrandrindra amin'izao fitombon'ny valanaretina izao. Ianao ane no hiaro an'izany firenena izany, hiaro ireo mpitondra ihany koa. Betabe Tompo ny zavatra tiana iangatahana, fa mangataka aminao izay mba hameno izany, izay tsy voatony ny vavanay sy ny fisainanay noho ny akelin'izany fisainanay izany, dia ianao no hameno an'izany Jesosy. Dia tonononay izany vavaka izany noho ny amin'ny anaranao Jesosy irery ihany, sotra ra eo. Amen. Amen. No eo amin'ny fotoana ny fanatitra sy ny ampafony isika, manasa antsika handray ny baiboly na version électronique izany na baiboly papier, ka maky izany ao amin'ny Filipianina 4:4-20. Filipianina 4:4-20. Fa manana ny zavatra rehetra ao, sady manana ambiampy aza feno ao. Rehefa nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo, dia hianatra kasitrahana, fanatitra tian'Andriamanitra sady akasitrahany. Raha nytany aho hoe izy amintsika no tsy mandray fanambinana avy amin'Andriamanitra, mety tsy teny ngamany hoe zasy nandray, fa samy rehefa nandray daholo tsika ny fanatitra dia apahany amin'ireny fanambinana izay omen'Andriamanitra antsika reny. Ndao tazomina amin'ity tenyity Andriamanitra hoe satria tsikany no tahian'Andriamanitra, satria tsikany namerina ny fanatitra sy ny ampafoniny, dia ahoana? Dia fenon'Andriamanitra. Fenao izy izy,
manana ny zavatra rehetra, manana ny ampy. Ndao tazomina amin'izay Andriamanitra, manasa ny diakona handroso eny amin'ny toerana hanatanteraka an'izany. Dia mandritra an'izay no aheno feon'ny zava-maneno tsika. Tsika rehetra hitsangana ho amin'ny vavaka ny fanatitra. Ry Andriamanitra ranay masina ny eny an-danitra, manatona anao izahay amin'ireto fanatitra sy ampafolony ireto, sombony amin'ireo fanaminana izay omenao anay. Ray malalo, ankasotrao izy reto ary ingany izy reto mba havita be amin'ny asanao ka ampafaingana ny fiverenanao ray eo. Ray malalo, tsy ny arena, tsy ny vola ihany no atolotra ho anao fa ny fonay ihany koa mba hakoasotrahanao. Diovo ny fonay ray eo ary mamindrafo aminay mamelany elikainao. Mangataka aminao izahay ny hanambinanao anay rehetra tsy hakanavaka. Androtrahanao ny fitahina amin'ny fianakaviana rehetra ray eo amin'ity fiangonanao ity. Dia izany vavaka izany no tononoko amin'an'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Manasa ny ilay ankizy izay mamaky ny verset iny arany zao zany dia manasa koa ny Osea, rahalahy Osea amin'ny fanatanterahana ny toriteny izay mitondra lohateny hoe fanomezana ho anao. Vao mijery ilay lohateny aho dia mieritreritra hoe azo zavatra, azo cadeau tsara. Izay aloha zavatra tsara no man'ny rahalahy Osea amintsika ka dia manasa antsika ny heno ny ametraka ny fo mampanahy antsika ho amin'izany fanomezana izany, azo fanomezana antsika eny arany aiza Osea. Faly miara-banao ny tenako androany. Raha fijerinareo anahy dia inona ho andeha ho aiza zao? Andeha livre. Andeha hanao livraison. Mapetraka eto aloha ny colis. Mialohan'ny hidirantsika ao anatin'izany sehatra livraison izany dia manasa anao mba hanondrika alohanao hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io ny any angatahako aminao izao dia ny mba hitenenanao amin'ny fonay tsirairay avy. Amen. Tsika rehetrarehetra angamba dia samy nanafatra colis amin'ny internet daholo, sa tsy izany? Dia rehefa tonga ilay fotoana mahazo mail tsika hoe ho avy ny colis dia ahoana? Aiza ihany ary le livreur? Aiza ihany le livreur hitondra an'ilay colis?
dia izao mahafaly anahy no mitondra anareo a ao anatin'izany tontolon'ny asa fitaterana sy ilay antsoina hoe livraison izany a androany. Ka izao mba azahoantsika tsirairay avy an'le principe rehetrarehetra dia azavaiko aminareo amin'ny fomba tsotsotra le sary zany dia toy izao le fandehan'le izy. Eto an-trano zany tsika manao ny commande mety hoe ao amin'ny ordinateur anao na amin'ny telefony anao mipasy an'le commande a dia rehefa vitanao ny commande a dia amin'ny alalan'ny réseau dia tonga ny amin'ny fournisseur a lay commandinao ohatra hoe commande kiraro ianao zany a dia tonga ny amin'ny mpanamboatra kiraro a iny commandinao iny ao a dia homanindry zareo le commande a dia rehefa homanindry zareo le izy a dia rehefa vita ny commandinao zany dia ameny amina société de transport na entreprise de transport ohatr'izao zany a mandray an-tanana ny colis anao a mba ahafahan'le colis tonga ao anatin'ny tranonao a dia atateraka ilay atao hoe livraison izany. Azontsika le izy amin'ny akabeany a azontsika zany zay le sary. Ka inona ny antony mahatonga ana miteny an'izany? Andao jerentsika angeny ao amin'ny Jaona 7:15 ao anozy hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako avy. Kely nge le sary e. Raha matsikary tsika eto a avy ao an-trano tsika tsy tonga dia ohatra hoe any Allemagne ohatra ny foibe an'le mpanamboatra kiraro, tsy haiko moa hoe kiraro qualité inona izy io fa zay le any Allemagne zany le mpanamboatra anazy a dia tsika tsy andeha directement mihitsy a andeha bisikileta andeha ho any Allemagne andeha haka an'le kiraro fa misy intermédiaire ao amin'ny alalan'ny réseau internet a amin'ny alalan'ny société de transport a zay vao tonga ilay plivre ao a dia mahatonga manazava antsika n'izy io a dia satria ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tsisy mahasamihafa azy amin'izao sary izao. Ny fanandratantsika vavaka amin'Andriamanitra dia tsisy mahasamihafa azy amin'izao sary izao. Ndao nge jerentsika le sary manaraka e. Avy eto an-trano zany tsika manandratra vavaka ao a mangataka zavatra amin'ny iza le fournisseur manandratra vavaka amin'Andriamanitra isika dia amin'ny alalan'ny araka le voalazan'le verset teo dia tsy misy izy a mandeha directement makao amin'Andriamanitra, tsisy andeha bisikileta ao any amin'Andriamanitra mihitsy zany a fa amin'ny alalan'iza no ahafahantsika contacter an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ihany, izy ihany zany ny réseau. Dia rehefa avy eo rehefa andefa an'le valim-bavaka Jesosy dia Andriamanitra dia ahoana indray ny defasana azy amin'le société de transport. Le société de transport eto zany a dia Jesosy. Dia rehefa tonga le fotoana anaovana ny livraison dia Jesosy no mandondona ny varavaranao hoe tonga ny kiraronao. Le kiraro eto ohatra fotsiny a fa tsy voatery hoe andao dia commande kiraro daholo indray zany tsika fa izao te livra zavatra aminao isan'andro Jesosy. Fantatrao ve zany? Te livra zavatra aminao isan'andro Jesosy ka mba ahafahan'i Jesosy milivra zavatra aminao a dia mila anao a mipasser commande. Amin'ny alalan'inona ny pasentsika ny commande? Amin'ny alalan'ny vavaka. Andriamanitra mba homeo fahasalamana. Iny Jesosy fa milivra fahasalamana ao tokantranonao. Jesosy io mba homeo filaminan-tsaina dia iny izy a fa ilivra fifandaminan-tsaina ao an-tokantranonao. Dia izao mitondra n'ity colis ity za androany a dia ity zany a dia colis a ho atsika ity tokony asiana hoe fragile. Colis a ho atsika izy ity a dia andeha hiaraka sokafantsika eto e. Dia hiaraka sokafantsika fa ohatrany mba maliny zany hoe inona zany colis zany avy amin'Andriamanitra aloha izy ity zany a ny hevitra izy ity a
zavatra avy amin'Andriamanitra dia andao voaitsika ohatr'izay le réaction rehefa tonga lekôly na dia efa fantatra ro inona ny ao anatiny. Inony ity? Sablier. Tsy haiko mazava tsara moa ny anaran'izy ity amin'ny teny gasy fa sablier ny fahafantarantsika azy a. Tsy maninona. Ity sablier ity a dia manambara fotoana. Ny dikan'izany dia hoe ny fanomezana voalohany omen'Andriamanitra anao zany dia inona? Fotoana. Fantaniana mipetraka dia izao, inona no andanianao ny fotoananao? Inona no andaninao ny fotoananao? Facebook ve? Instagram ve? Tsisy olana izany. Fa ny zavatra tokony ho tadidinao a dia izao ny zavatra teneniko anao voalohany dia hoe lanio amin'ny fanaovan-tsoa ny fotoananao. Lanio amin'ny fanaovan-tsoa ny fotoananao satria ty fotoana izay nomen'Andriamanitra antsika ity dia fotoana sarobidy. Ny andro iray a misy 24 heures. Ao a dia fanomezana nomena antsika zany ka anjarantsika no mikolokolo anazy a, anjarantsika no manao zavatra tsara ao anatin'izany fotoana nomena antsika zany mba tsy atao hoe gaspillage na temps zany a. Ohatry ny hoe le cadeau nomen'Andriamanitra sika zany dia gaspille sika amin'ny fanaovana zavatra tsisy dikany. Dia ny mahatsara an'ilay hoe lanina amin'ny fanaovan-tsoa ny fotoana dia amin'izay a tsy manana fotoana intsony ianao anaovana ratsy. Mahafinaritra ange zany. Hoe dia zao ny planinako androany a, manao soa, manao soa, manao soa, manao soa. Dia eto anao ratsy kely. Loha anao soa ihany a. Lanio amin'ny fanaovan-tsoa ny fotoananao. Manaraka izany a, manokana fotoana zava-dehibe zay, manokana fotoana hikarakaranao anao mba zay mahasoa sy mahafaly anao zany a, zava-dehibe mihitsy a ny anokananao fotoana mba tsy higaspillenao a ilay cadeau izay fotoana nomen'Andriamanitra anao. Fahatelo a, manokana fotoana ho an'ireo olo tianao. Mety ny ray aman-dreninao ny olo tianao, mety ny vadinao, mety ny zanakao na izy rehetrarehetra. Fa zava-dehibe ny fanokanana fotoana ho an'ny izay olona hitanao hoe tianao. Satria ny fanokanana fotoana ho an'ilay olona tianao ihany koa nge pitiavana io e. Manaprofo zany zay fa na dehibe raha ny occupation anao mandritra ny semaine dia manana foana ianao fotoana ho an'ireo olona tianao. Manaraka izany, iza rao fitiavana ny manodidina anao. Zavatra mahafinaritra be izay, zavatra tsara andanina fotoana izay hoe fizarana fitiavana izay. Raha ohatra hoe te ahita aheno no andindinina izay hoe resaka hoe fizarana fitiavana sy ohatr'izay ianao a, dia manasa anao a hitsidika ilay vidéo izay ao amin'ny YouTube ao izy a, hitory-teniny olona daksa izy io tamin'ny herin'ny androany, izay mitondra lohateny hoe inona no azonao omena. Izay ilay izy. Dia manasa anao hijery an'io vidéo io fa mahafinaritra be koa io afatra norenentsika tamin'io andro io. Ary indrindrandrindra tsy ny kely indrindra fa ny lehibe indrindra ao anatin'izay hoe fandaniana fotoana izay dia manokana fotoana ho an'Andriamanitra. Anisan'ny fahamezana voninahitra ilay fotoana nomeny antsika ny fanokana antsika fotoana ho anazy. Dia manokana zany a fotoana ho an'Andriamanitra satria androamo fankalazana ny 17 ny lesona 17 dia ny tamin'ny lesona voalohantsika dia niresaka hoe adinon'ny Israely no mahavahoaka an'Andriamanitra anazy. Tadiditsika ve zay? Président, adinon'ny Israely ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy. Dia donc jerentsika ny Isaia 1:7 hoe
ny omby malala ny tompony ary ny biriky ny filambilon'ny tompony fa ny Israely tsy malala ny oloko tsy misaina. Enga nemba tsy itsika masetelna no lazain'ny baiboly hoe tsy misaina androany fa tsika enga nemba isika le malala an'izay tokony ataontsika, enga nemba isika le mahay mandany ny fotoanantsika iarahantsika amin'Andriamanitra, mahay manokana fotoana iarahana amin'Andriamanitra. Zavatra izany no tiako lazaina amintsika androany, asehoy amin'ny tenanao voalohany indrindra fa vahoaka an'Andriamanitra ianao. Ataovy resy lahatra ianao aloha hoe zange vahoaka an'Andriamanitra, dia inona tokony ataoko? Mila manokana fotoana ho an'Andriamanitra. Ao ndao jerentsika indray aloha zany hoe inona indray le zavatra atao anatin'ity colis atsika ity. Inona indray ny zavatra nomen'Andriamanitra atsika? Wala cadeau ihany zany izy ity. Nomeny tompo an'ity tsika rahalahy. Aitsika ve hoe inona ity? Ty zavatra mety zavatra tsy fahitantsika isan'andro ga izy ity, mety taotababainy mahita an'ity isan'andro. Fa clé zany izy ity. Inona no ampiasaintsika an'ity clé ity? Amahana sy anidina bilao. Zany hoe nomen'Andriamanitra an'ity zany sika androany, nandefasany an'ity mba anamboarana izay tsy metimety. Hevitra le izy fa tsy tia mihitsy no andeha ho ampiasaintsika. Tsy hoe andeha hividy clé firy ity 22 dia andeha hividy an'ity daholo tsika. Fa ny hevitra ity zany dia hoe i Jesosy dia manamboatra atsika. Vonona izy ny karakara izay tsy mety. Inona tsy metimety aminao amin'ny fiainanao? Inona mety misy problème ve ianao amin'ny fahasalamanao? Mety misy olana ve ao amin'ny tokantranonao? Jesosy dia manolotra service de réparation gratuit. Tsy mahafinaritra ve zany? Manolotra ho anao i service de réparation cadeau zany, cadeau nomen'Andriamanitra atsika. Dia matetika moa zany ny olana misy dia resaka fifaneraserana, resaka olana ara-piarahamonina, io matetika tena hoe lazana hoe saribahana. Dia anisan'ny vahaolana atolotra atsika androany ny vahaolana fasiladira moa izy ity, ny fifampiresahana. Mety ho sarotsarotra amintsika ny anao an'izay hoe manana olana amin'ilay voisin ianao dia mety ho sarotsarotra amintsika nandeha hiteny aminazy hoe zao ny olako aminao. Izay fifampiresahana izay mety ho sarotsarotra amintsika. Fa i Jesosy manao an'izay gratuitement. Rehefa anatanteraka an'izay fifampiresahana izay zany ianao, raha manana problème ianao ao an-trano miaraka amin'ny vadinao ohatra na zanakao, dia angatao aloha Jesosy hoe Jesosy hoe mila an'ilay clé avy aminao namboatra an'ity zavatra ity. Mila anao mba andamina izao zavatra izao mba ahafahana manatanteraka ny fifampiresahana ampilaminana, tsisy wawawa, tsisy moins, mba tsy ho moins tsika zany ny compte-tsika amin'izay fotoana izay, fa ho positif hatrany. Eo amin'ny fiainam-panahintsika ihany koa dia mety mila fanamboarana isika. Mety matetika isika koa voalaza ny lesona ihany koa zay nandritra ny lesona 13 iny matetika isika dia lasa manana tendance ohatrany hoe fahazarana fotsiny le mandeha mivavaka, fahazarana fotsiny le manao rakitra, fahazarana fotsiny le manao asa fitoriana. Dia indraindray raha miteny ianao nefa tsy hainao koa le zavatra teneninao. Inona ny antsonanao amin'izay fotoana izay? Kristiana anarany fotsiny. Ao anatin'ny vidéo atsika ihany koa zay dia manasanao tsy hoe manao dokam-barotra fa manasanao fa mahafinaritra be ilay toritenin'ny ray aman-dreny Ralanto Arsan. Azonao jerena tsara izay ao anaty YouTube, mitondra ny lohateny hoe anarany fotsiny. Mba tsy ho tonga kristiana anarany fotsiny sika fa mba ho amboarin'Andriamanitra
amboarany jesosy a izay tsy metimety rehetrarehetra ao amin'ny fiainam-panahintsika. Mety tsy tsaroantsika akory zany, mety hoe tsy fananiko angely le manao anarany fotsiny fa mila ny fanamboarana avy amin'ny jesosy. Donc izy rentsika ao amin'ny Isaia ihany toko voalohany a andininy fa 1:10 sy 7:10 vitanareo avy ihany ve le izy? Ataoko inona Andriamanitra zany no miteny eto, ataoko inona ny zavatra betsaka vononareo fanatitra hoy Jehova, efa tofoka ny ondrilahy atao fanatitra dorana sy ny jaborana zanak'ondry mifay aho, ary tsy sitrako ny rano vatsotrombilahy sy ny zanak'ondry ary ny osilahy. Raha avy miseho anatrehako ianareo a, iza no nitady anareo hanitsaka ny kanjako? Vao miditra eo fotsiny zany ianao dia efa manitsaka eo dia fotsiny Andriamanitra hoe inona ny ataonao eo, iza ny invitenao? Ndasy aloha fa tsy raintsika hatreo ihany ilay izy a, raha tsy mifantoka tsara tsika dia lasa mandray tendrony. Aza mitondra fanatom-poana intsony, fofona fahavetavetana amiko izany ny voaloham-bolana sy sabata ary ny fiantsom-piangonana, tsy zakako ny fivoriana masina aroaroan'ny faharatsiana. Tezitra mafy Andriamanitra eto zany. Inona mahatezitra za zany? Inona mahatezitra an'Andriamanitra eo? Ity tantara ao amin'ny Isaia toko voalohany ity dia natefa tamin'ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora izy ity. Ao taditsika natefa amin'ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora zany hoe tena neopapana ny fahotan'izy ireo. Dia nefany nandritra izany efa neopapana fahotan'izy ireo nefa izy isa-tsabata isaky ny voaloham-bolana mbola manao fanatitra, mbola tonga ao am-piangonana, mbola manangana sinagoga mideran'Andriamanitra. Dia ozy izy Andriamanitra afarany hoe leobe aza asiana tsony fa tena leobe tofoka ny fanatitra tsy amfoa, fanatitra fahazarana fotsiny ny ataonareo fa saram-belatsia ny ataonareo rompon'ny Sodoma sy Gomora. Dia leobe Andriamanitra tamin'izany. Lesona lehibe ny tsoahantsika amin'izany tantara izany satria mbola tombontsoa ny ananantsika amin'izao fotoana izao. Mary an'izany. Aoka tsy ho kristianina anarany fotsiny. Mametra fanontaniana amin'ny tenanao isan'andro hoe hatraiza ny toe-panahiko. Sao dia mila fanamboarana fa Jesosy voniny eo anao ilay service de réparation ho anao maimai-poana io. Apetrao ny fanontaniana aoka tsy ho kristianina anarany fotsiny. Mahafinaritra be ilay manokatra colis fa ialako tsiny. Ay, somary kelikely izy ity matetika reny kelikely reny ihany no tena zava-dehibe. Ianareo ve hoe inona ity? Ohatran'ilay lakile ny trano viry mihitsy. Lakile fanalahidy. Ny tena mahafinaritra anahy amin'ity lakile ity tena mahafinaritra anahy amin'ity lakile ity dia satria manana anjara asa anankiroa izy ity. Ny voalohany dia rehefa manidy tranontsika dia ny anjara asan'ny lakile dia manidy mba hiarovana ny fahavalo tsy hiditra. Tsy izay? Sa lasa zatra fotsiny sika hoe manidy trano indray ny hariva. Tsy ao intsony ilay prinsipa hoe mba hiarovana ny fahavalo tsy hiditra angena ny dinan'ity trano ity. Ao manidy tranontsika mba hiarovana ny fahavalo tsy hiditra. Dia ny ilaivantsika n'ity lakile ity koa dia ohatra hoe tsy hoe ohatra hoe fa izay mihitsy ilay izy. Rehefa amahantsika izy ity mba hivoahantsika avy ao amin'ny toerana mihidy ho any amin'ny toerana malalaka, ho any amin'ny fahafahana zany. Ao izay mahafinaritra anahy amin'ity zavatra kely ity. Hiarovantsika amin'ny fahavalo zany izy sady manafaka atsika amin'ny toerana mihidy zany hoe fanagitsana zany mba ahafahantsika mivoaka libre. Dia ity lakile ity dia tena
tokony iainantsika ihany koa amin'ny fiainam-panahintsika. Dia manambara aniza ozy ty lakile ty ozy nareo, manambara an' Jesosy ary tsy resa lahatra daholo tsika fa manambara an' Jesosy ny lakile a. Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ozy izy teo. Ka raha ohatra zany tonga amintsika ilay fahavalo ara-panahy dia i Satana, dia inona no ilayntsika mba hanidina ny trano? Jesosy no lakile mba tsy hidirany Satana. Raha avy amintsika ny fakam-panahy dia tadidio hoe Jesosy. Hoe raha tonga amintsika ny asany ratsy ny fakam-panahy dia tadidio hoe inona le zavatra ny livreny Jesosy tamin'ny sabata. Izy mihitsy nge no livreny e. Izy mihitsy natao tao anaty colis dia ny livreny. Nanolotra ny tenany ho anao Jesosy. Dia rehefa tonga zany ny fakam-panahy dia tadio hoe zay Jesosy efa nanome an'le cadeau fa aloha ampiasaina le lakile dia hidina ny trano tsy hidirany fakam-panahy, mba tsy hidirany ratsy, ny asany ratsy. Dia anafahantsika ihany koa tsika, anafahana amin'ny inona moa? Tadidio fa ianao mandehandeha eraka ny tanàna io ange, gadra nge ianao zao. Za nge gadra zao e. Za hitanareo ohatran'ny libra zao gadra nge za zao e. Voageja ny Satana eto amin'ity tany feno fahotana ity za zao. Voageja ny Satana ianao ao anatin'ny tany feno fahotana tsika zao. Dia mila lakile tsika dia i Jesosy Kristy mba afahantsika mivoaka amin'izany fahangejany Satana izany. Eto amin'ity tany ity misy an'izany hoe hirifiry, eto amin'ity tany ity misy an'izany hoe fangirifirina, eto amin'ity tany ity misy an'izany hoe fahotana. Fa Jesosy ihany ny lakile ny fiainana. Jesosy ihany ny lakile hivoahantsika amin'izany geja rehetrarehetra izany. Zava-dehibe ty lakile ny fiainana ty Jesosy ty. Dia izao ny tadidio rahalahy sy ranabavy ihany koa. Milivra fiainana ho anao Andriamanitra. Milivra fiainana aminao Jesosy. Ka ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe andray azy ve ianao? Zay rehefa manao ny livraison io dia azony client ataony no miteny hoe sa tsy andrain'io colis io, fefa manana zavatra hafa tsaratsara kokoa io dia avereo anao amin'ny expéditeur any io. Moa ve ianao le amerina ny colis any amin'ny expéditeur? Raiso Jesosy rehefa tonga eo izy mandondona dia raiso. Efa iza ny lakile ny fiainana dia ny mbola misy ny fotoana. Raha mahita nareo efa kely sisa dia tapitra, kely sisa dia tapitra, fa mbola tsy tapitra. Mbola misy ny fotoana andraisana an' Jesosy, mbola misy ny fotoana hiverenana eo aminazy. Ny lesona tamin'ity herinandro ity isika dia niresaka ilay tany vaovao sy lanitra vaovao izay niresantsika teo ihany koa. Planin'Andriamanitra ozy izy ny hanavaozana izao tany izao. Ka tsy ho afaka eto amin'ity tany feno fahotana, feno fikotroanify. Ity mihitsy tsika ny fikotroanify moa zany ny filazan'ny tena Andriamanitra anazy. Fa matetika moa zany rehefa hoe mararirary nify dia hoe misy bevoka zay eo amin'ny fianakaviana. Fa ity tany ity mihitsy ny efa feno fikotroanify. Tsy afa miala amin'izany tsika raha tsy misy an' Jesosy, raha tsy misy an'ilay lakile ny fiainana. Dia raiso ary, raiso ilay lakile. Rehefa tonga Jesosy milivra eo amin'ny tranonao dia raiso izy. Mbola fotoanan'izao rahalahy, mbola tsy tary ianao raha manolotra ny fiainanao tanteraka ao an'Andriamanitra. Avelao Jesosy hanamboatra, avelao izy hanamboatra. Dia hiaraka anao an'ity hira vavaka ity isika amboary ao Jesosy, mba haneho isika fa vonona tokoa isika, vonona tokoa isika. Raha tena vonona moa ianao mazava ho azy hanolotra ny fiainanao an' Jesosy, raha tena vonona ianao ho amboaran' Jesosy, raha tena vonona ianao ho volavolain' Jesosy, raha tena vonona ianao hoe ho alaman' Jesosy ny fiainanao, fiainatokantranonao, ny aretinao,
dia manasanao mba hiaraka hira amin'izany hira vavaka izany aminay. Ambo ao reo Jesosy mba ho toanao. Eo ampipetrahana ihany. Mbola zay. Amboary Jesosy ny fiainana. Mba hanana fanatsara sy mendrika ande isika. Ka manomboka androany isika izay membre rehetra eto amin'ny Masetel na izay mijery any an-trano ihany koa dia mba samy tsy ho kristianina anarany fotsiny fa ho tena kristianina, ho tena vahoaka an'Andriamanitra. Anaiky amboarina ho volavolain'Andriamanitra. Raha izo ary Jesosy androany efa manolotra ny tenanao anao izy. Indrindra fa ny foko Jesosy. Tianay tokoa raha mba ho atolotray anao ny fonay Andriamanitra, mba ho avaozinao, ho diovinao, ho sasanao, mba tsy hanala baraka ny anaranao fa ho reharehanao kosa ny fanananao anay Jesosy. Amboary Jesosy ny fiainako, ka fenona toefanahy tsara sady mendrika, ny fisaina nasy ny fitenikio. Enganie Jesosy, enganie mba tony anao ny fisainanahy. Enganie ka ho tony fisainany, tony fon'Andriamanitra, tony foiny Jesosy, ny fotsika tsiraray avy. Ka naiza toerana lehanao dia ho tsaroanao fa mbola manana fotoana ianao natonana anazy, mbola manana fotoana ianao, manana tombontsoa ianao fa vonona ny anova ny foninao Jesosy. Dia mirary anao mba hanana fiadanam-po ao amin'ny Jesosy, mba hanana fahasambarana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Amen.
toerana izay misy anao a sy ho antsika eto a hiaraka hitsangana isika hivavaka. Rainay masina tsara indrindra ny an-danitra ao, isaoranay eram-po eran-tsaina ianao noho ny afatra mafonja izay nomenao anay, izay mitarika ny any amin'ny fiadanana ho anay tsirairay avy. Tompo, manaiky izahay ny ho amboarinao ary manaiky izahay ny andray ilay lakile dia Jesosy izany, izay fototry ny fiorenan'ny finoanay. Tompo, meteza ianao hiaraka aminay hatrany ary meteza ianao tsy hafosy tsy hasaraka anay. Tsapanay ihany koa ny fiparitahan'ny valanaretina ankehitriny izay maro ireo ao anatin'ny fangiry firiana sy ireo mikaikaika vokatr'izany. Tompo, meteza ianao hijery manokana sy hanasitrana ireo izay tratrin'izany aretina izany ankehitriny ary hijery manokana sy hampahery azy ireny. Ao ireo izay nandao havana, Tompo, meteza ianao hikasika azy ireny ary hampahery azy ireny amin'ny fomba manokana. Izahay ihany koa dia misaotra noho ny nanomezanao anay hatrany ny fahasalamana, misaotra noho ny nanomezanao anay hatrany ny fitiavana, nanomezanao anay hatrany sakafo, eo ihany koa ny fitafiana ary ny ankohonana izay menao anay izay mampahery anay isan'andro isan'andro. Tompo, velomy ao anatinay ny fifaliana isan'andro satria manana anao izahay. Androany dia manana tsodrano izay omenanay ianao koa meteza. Tompo, hiteny an'izany ianao fa miaino izahay ry fiangonana malala. Jehova no mpiandry anao ary tsy hanan-java-mahory ianao. Mampiandry anao any amin'ny hay-maitso izy ary mitondra anao eo amoron-drano ny fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy ary mitarika ahy eo amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarako izy. Eny, na dia mamaky ny loha sahaliko ny fahafatesana azy isika, dia tsy matahotra ny loza isika fa Andriamanitra no ao amintsika. Ary ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireny no mahafatahotra antsika. Mamelatra latabatra eo anoloako, eo mason'ny fahavaloko ianao Tompo, ary manositra diloilo ny lohako ianao. Ny kapoakako feno dia feno, eny tokoa fahasoavana sy famindrapono anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Ry fiangonana, mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Amen. Faly miarabantsika indray izay atao amin'ny sapan'ny serasera na communication.